Alleloia, alleloia. Mbola faly miaraba anareo eran-tany aho anio asabata fa 6 aogositra 2025. Ry hava maralao amin'ny tompo, faly indray aho hiaraka hivavaka aminareo eto anio. Ary ialana tsiny satria tamin'ny sabata lasa zany dia tsy nisy ny fotoana teto. Satria nandeha nanao vakansa kely izahay dia vao tonga izay io. Vao tonga vao tsela zany dia saorana ny tompo satria mbola omeny tompo hery ahafahako mbola hitondra ten'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy eto izany. Dia izokerika zareo mbola tsy eo koa zany fa mbola eny an-dalana dia tsy afaka izy hiaraka hivavaka amintsika eto fa isaorako ny tompo, isaorantsika ny tompo efa afaka isika andray teny avy amin'ny tompo izay omeny antsika anio ampaherentsika tsirairay avy. Ry hava malalao amin'ny tompo hivavaka aloha isika, hivavaka isika hisaotra an' Jesosy satria sabata mahafinaritra rehefa tonga ny andro sabata dia ny tompo izany. Deraintsika izy, io no andron'Andriamanitra io dia midera azy isika, mankalaza azy isika satria io no andro fitsaharan'ny tompo dia tokony hitsaharantsika ihany koa. Ka hideran'Andriamanitra isika, hisaotra azy isika, angataka amin'ny tompo isika, anatrika izao fotoana izao. Naiza misy anao dia engany tena ho tsapanao hoe anatrika an' Jesosy isika eto. Oka mitsy ianao andray anjara any amin'ny toerana misy anao mba tena hiaona amin'ny tompo ianao. Tiantsika Jesosy tompo, tiantsika Jesosy ka mahereza satria ny fitiavany antsika mbola ahafahantsika mivory toy izao. Ka hivavaka isika alohany anambarako ten'Andriamanitra foy izany mialatsiny raha ohatra ka tsy ho lava anio satria araka teneniko teo vao tonga izahay ora vitsy zay dia reraka, mbola reraka fa ny tompony manome hery mbola ahafahako miaona aminareo ary ahafahantsika mivavaka dia koa andray ny tenin'Andriamanitra dia hivavaka aloha isika hiderantsika anazy ankalazantsika an'Andriamanitra, hivavaka antsika tompo. Jesosy tompo misaotra mankalazanao, mideranao Jesosy satria noho ny fitiavanao dia mbola afaka izay Jesosy andray ny teninao anio ary koa mbola hivavaka eo anatrehanao. Mangataka aminao tompo malala ohoaka ianao hikasika zanakao tsirairay avy eran-tany, ampaherezo ny tsirairay avy Jesosy, sokafo ny masom-panahy ny tsirairay avy,
tompo malala izao zay izarany tenao koa tompo dia oky ianao mihitsy fanahy masina no andray ny contrôle ny tenako manontolo miasa fanahy masina amin'ny tenako satria kely bitika eo anatrehanao mitenena fanahy masina ny amin'ny teny zay tianao ananarana anay ny amin'ny teny zay tianao ampaherezina anay ka misaotranao fanahy masina raisy ny contrôle ny tenako raisy koa ny contrôle ny tena ny zanakao tsiraray avy eran-tany sokafo ny masom-panahany tsiraray avy oky ianao ampianatra anay oky ianao anova anay fanahy masina mangataka aminao koa Jesosy oka ny ranao andrakotra anay tsiraray avy naiza naiza tompo misy ny toerana misy anay tsiraray avy dia mangataka ny ranao Jesosy raha kofy amin'ny ranao soa izay ka miny anaranao Jesosy no andidiko sy androako ny asa maty satana rehetra ny devoly mpandrebireby rehetra dia dorako amin'ny ranao zany Jesosy miala izany venandavaky ny hery tsy manan-kery tsy manam-pahefana miala ny fandriky satana rehetra dia potehako amin'ny rano Jesosy zany raha vako amin'ny rano Jesosy dia tsiko andavaky ny hery miala nareo Belzebouba miala nareo Lucifera potehako amin'ny rano Jesosy tsy manan-kery tsy manam-pahefana nareo fa fatotra amin'ny rano Jesosy dia tsiko andavaky ny hery any place nareo tsy manan-kery aminay nareo fa okanao Jesosy andrakotra anay eto ny ranao okanao fanahy masina no hiteny satria fitaovanao aho ary eo kokoanao ampisokatra masom-panazanakao tsiraray avy ka misandrata Jesosy satria ny ranao dia afy mandevina ny fahavalo rehetra ka misaotra Jesosy ka sy io zanakao tsiraray avy ifoa satria ho avy ianao Jesosy ho avy ianao tompo misaotra anao zaray satria mbola afaka miantso anao mbola afaka mivavaka aminao mbola afaka areny teninao ihany koa Jesosy malala ka mangataka ny hery avy aminao Jesosy atafy ny herinao Jesosy okanao ny asa fa izao dia fitaovana fotsiny ihany ka misaotra tompo misaotra ray malala misaotra fanahy masina aleluia aleluia amen 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 ry ava malala amin'ny tompo ny teny zany izay ho raisitsika anio zany dia arinan'izay tsika ivavaka tsika aorinan'izay satria mila zany tsika mivavaka mangataka hery amin'ny tompo satria mandalo isika ety ary tena zava-poana ny momba antsika tsiraray avy tsoroko aminareo raha nandeha nanao vakansa zay tamin'ny herinandro ity zany zay tonga anio araka teniko teo dia mahita zavatra maro any amin'ny toerana zay nandehananay dia lasa be ny eritreritro satria tena hoe mandalo isika ety mandalo isika ety ka tokony tena hitandrina isika satria herinandro nandehananay ny herinandro ohatrany hoe 2 andro fotsiny dia fanody ry havana mandeha ny fotoana miazakazaka ny andro sy ny volana ary ny taona inona no vitanao hatramin'izay inona no efa nomaninao mba hidiranao any an-danitra mila mitandrina mafy dia mafy isika tena hoe fotoana nandehanay teo io zany dia tena hoe natsapako hoe nafako nametraka fatanina maro mihitsy tamin'ny tompo anatin'ny kalma lay appartement moa zany tsy nisy wifi zany lay appartement nandehananay dia tena hoe nipetraka mihitsy zany telefonako fa rary zany no nisokatra satria ny zanako lahy zany tsy nandeha satria tsy namiasa razako telefona fa tena hoe nipetraka zany telefona fa enoko hira fivavahana zay enregistreko zany fa tena hoe anatin'ny kalma zany izako tena hoe nisy fionako tamin'ny tompo mihitsy zany ny amin'ny vavaka sy amin'ny koa zany amin'ny fanahy masina tena hoe mampianatra mampahery mahatonga saina koa zany mahatonga saina koa hoe mandalo tsika ety ary zava-poana ny fiainantsika ety ry havana ny telefona izay ampiasaiko dia birao amiko efa teneniko efa taona ny maro ny teny hoe ny telefonako dia birao io telefona ampiasaiko ety satria anaovako ny asan'i Jesosy zay ny telefona eo ny resahako amin'ny ankonana fa ito zany no fitaovam-piasanako rehefa tia ampitan-dranomasina ako fa rehefa ny Madagasikara dia hafa zany no fampiasaiko azy fa eo ihany koa zany amin'ny asan'Andriamanitra koa na dia any ary satria misy koa n'olona tia ampitan-dranomasina ry havana tiantsika Jesosy mila tsika tena miomana araka teneniko teo satria efa kely tsy dia ho avy Jesosy maro be ny zavatra nampianarin'ny fanahy masina ahy nandritry ny herinandro nefa ny be dia be zavatra nampahafantariny ahy be dia be zavatra tena hoe nofy nampahafantariny tompo ahy fampitandremana mbola misy oetoketo amin'ny vidéo ngambany no ataoko zany amin'ny la semaine misy zany ny nofy nampahafantariny tompo misy zavatra
teny koa nameny fanahy masina ampitandremana antsika. Ry havana tena zavadoza zavatra iseho, zavadoza tena zavadoza ka tena mila mitandrina mafy dia mafy isika. Ny teny horaisintsika anio ivavahantsika après dia ao amin'ny bokyny Lioka zany. Lioka toko 410 andiny fadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Izany no horaisintsika anio. Bokyny Lioka toko 410 andiny fadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Dia hovakintsika io amin'ny anaran'i Jesosy Tompo dia misy verset vitsy omeko koa zany rehefa avy eo. Lioka toko 410 andiny fadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny titre dia hoe mahafoy ny zavatra rehetra noho ny fanarahana ani Jesosy. Zay zany ny titre. Andiny fadimy amby roapolo. Nisy vahoaka betsaka niaraka tamin'i Jesosy dia nitodika izy ka niteny taminy hoe raha misy manaraka ahy ka tsy mankahala ny rainy sy ny reniny, ny vadiny sy ny zanany, ny rahalainy sy ny anabaviny, eny ny ainy koa aza, dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Na zovo no tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka ahy, dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Fa iza moa aminareo raha ta anangana tilikambo no tsy mipetraka aloha mihevitra izay ho lany hanaovany izany, na misy ahavitany azy na tsia. Fandrao rehefa mametraka ny fanorenana izy ka tsy mahavita, dia andatsa azy izay rehetra mahita. Ka ilaza hoe io olona io dia nanomboka nanorina trano fa tsy nahavita. Ary iza moa no mpanjaka raha andeha hiady amin'ny mpanjaka hafa no tsy mipetraka aloha mba aka hevitra tsara na ho vitany na tsia, miaraka amin'ny olona iray alina, ny ifanandrina amin'ilay mitondra roa alina. Fa raha tsy izany, raha mbola lavitra ny mpanjaka iray, dia ampitondra teny izy ka angataka fihavanana. Toy izany koa ianareo rehetra izay tsy mahafoy izay rehetra anananareo, dia tsy azo ekena ho mpianatro. Amen. Alleluia, alleluia. Ry havana, eto ny teny farany andiny fahatelo amby telopolo, jereo fa Jesosy no niteny eto dia niteny ny tompo eto hoe toy izany koa ianareo rehetra izay tsy mahafoy izay rehetra anananareo, dia tsy azo ekena ho mpianatro. Amen. Mbola raisitsika rehefa avy eo. Ny tompo zany miteny amintsika zany anio fa hoe raha tsy mahafoy zany isika izay rehetra ananantsika izany, ananantsika, dia tsy azo ekena ho mpianatry Jesosy zany. Ry havana, inona no zavatra anananao? Inona no zavatra ananako? Izay rehetra ataontsika hoe antsika dia efa tokony hofointsika zany rehetrarehetra izany. Tokony hofointsika zany rehetrarehetra izany. Anio aho dia tsy nanomana teny, fa nisy tenin'Andriamanitra nomeny tompo ahy tamin'izaho tany zany dia heveriko hoe io zany no entiko eto. Nefa ny alohan'izaho hanomboka eto dia nitariny fanahy masina amin'ity teny ity, amin'io no vakintsika io. Zany hoe miaraka mamaky aminareo zahako eto tena hoe andinika an'ilay teny izany, fa novakiko kely fotsiny zany le izy teo tamin'ny voazoko teo zany, fa tsy nidinihako, fa fantapatatra zany ilay tenin'Andriamanitra izay horaisintsika eto. Fa ny fanahy masina no miasa eto. Fantatsika tsara fa rehefa eto zay menada dia ny tenanay eto, fa ny fanahy masina no miasa. Izy no miteny fa zay dia fitaovana fotsiny ihany. Ry havana, ny teny eto dia Jesosy, i Jesosy no niteny eto. Izy no miteny amintsika zany anio hoe mila zany tsika mahafoy ny zavatra rehetra. Inona moa le hoe rehetra? Inona moa le hoe rehetra? Na inona na inona na inona na inona io tompo. Zay zany tsika vao azo atao hoe ho mpianatry ny tompo.
Fa raha tsy mafoy zany isika zay ananantsika dia tsy azo atao hoe mpianatra Jesosy. Mafy be ne zany. Inona no zavatra mbola fikirinao tena hoe tianao bebe kokoa no hitompo amin'izao ora sy fotoana izao? Matoty teny tonga amintsika anio dia misy zany tiany tompo amboarina, misy tiany tompo anarina. Ry havana, tsika dia tiany tompontsika anaja azy ary ametraka azy eo anoloantsika, eo alohan'ny zavatra rehetra na ny tenantsika ary. Dia tsika mieritratra hoe tenantsika dia hoe ny tompo. Ry havana, mila isika mametraka zavatra rehetra eo anatrehan'i Jesosy, zavatra rehetrarehetra mihitsy Horaisitsika nge ny ten'Andriamanitra zay vakintsika teo hoe raisitsika tsikelikely. Hoy ny teny tompo vakiko amin'ny anarany. Nisy vahoaka betsaka niaraka tamin'i Jesosy dia nitodika izy ka niteny taminy hoe, hatreo aloha zany, ataontsika hatreo aloha. Eto zany dia manambara zany ten'Andriamanitra hoe nisy vahoaka betsaka niaraka tamin'i Jesosy. Betsaka zany niaraka tamin'i Jesosy teto, vahoaka betsaka. Dia nitodika izy ka niteny taminy hoe, ho antsika koa zany niteny anio, ho antsika zay miaino. Inona zany teneny tompo amintsika zany anio? Hoy zany ny tompo amintsika anio. Raha misy manaraka ay ka tsy mankahala ny rainy sy ny reniny, ny vadiny sy ny zanany, ny rahalainy sy ny anabaviny, eny ny ainy koa aza dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Amen. Ry havana. Eto ny tompo dia niteny nanamarina tsara izy fa tsy ny raintsika ihany nofo zany io. Na hoe ny rentsika ihany, mialatsiny amin'izay olona tsy manana ray na reny zany raha ohatra ka hoe tsy nitezana ray na reny ianao. Fa eto zany dia le olona zany tena le hoe natonga anao tety ambonin'ny tany. Oko ho fatatsika tsiraray avy fa tsika dia teraka no avy amin'ny ray sy reny. Zany hoe misy reny tao, nisy ray tao. Ka isika zany dia teneny tompo eto hoe raha ohatra ka naraka azy ka tsy mankahala ny raintsika sy ny renitsika, dia toy zany hoe ny vaditsika ho antsika zay manambady, toy zany koa hoe sy ny zanakatsika zany dia toy zany koa hoe ny rahalahintsika, ho an'ny lehilahy moa zany re ny rahalahiny dia tsika zany ataontsika hoe ny anadahintsika zany, sy ny anabaviny, zany hoe ny rahavavintsika koa zany, raha vehivavy isika. Eny ny ainy koa azy, ny aintsika koa zany dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Amen. Ry havana, tsy azo ekena ho mpianatry ny tompontsika raha ohatra isika ka tsy mankahala an'ireo olona ireo. Ny teny hoe mankahala nefa ny eto dia oko fatatsika tsara. Ny tiany tompo ambara, tsy hoe koa re tsy ho tiany hafa na hiady amin'ny hafa na tena hoe ankahala an'ireo ray aman-drentsika raha mbola velona ny ray aman-drenao na koa mipiraitam-po aminao, fa ny tiany tompo ambara eto dia tsy manaraka ny fanaony olona intsony. Raha ohatra hitanao zao fa tsy mandeha araka ny fanaon'Andriamanitra, ny rainao na ny reninao na ny vadinao na ny zanakanao na ny mipiraitam-po aminao, nefa mbola ankasitrahanao ihany, dia tsy azo atao hoe mpianatry ny tompo isika. Tsy azo atao hoe mpianatry ny tompo isika. Ry havana, tamin'izay nanao vakansa teo dia zay tsapako mihitsy ety ny fanahy masina ampahafantariko anareo le izy. Tamin'izay nanao vakansa dia taloha tamin'izay nandeha nanao vakansa dia ny valiziko no tena feno entana betsaka. Na ny sakosy zany. Ao ny karazan'izao tontolo izao zany tao anatiny tao. Ao ny sorta fohy kely, ao ny maillot de bain, isan-karazany zany zavatra tanatiny tao zany, tanatin'ny valiziko. Isan-karazany. Ny fiaingona amin'izao tontolo izao. Fa tamin'izay nandeha teo dia valizy kely fotsiny ny entiko ary lamba telo fotsiny no entina hosoloina. Teo eo zany. Tsisy tsony zany tena hoe ho azo tontolo izao. Ho fantatrao iny ny antony mahatonga anahy miteny an'izany.
teo aloha aho dia mandeha mijoboka anaty ranomasina, tsy hoe koa hoe milomano satria za tsy mahay milomano ary koa tsy tia rano be koa moa zako satria noho ny zavatra be deaibe niseo teo aloha. Dia nanjary tsy tena hoe tia firy mandeha amin'ny ranomasina satria raha nahenony ianao ny amin'ny témoignage momba ny amin'ny fanompontsampy teo aloha de tena hoe zavatra ratsy mihitsy zavatra niseho tamin'ny tantaram-piainako teo aloha. De za zany rehefa makany amoron-dranomasina teo aloha de tia mijoboka anaty rano zany hoe mandeha hatreo amin'ny kibotrana ohatr'izany de manao maillot de bain de indraindray mipetraka anaty rano keo mihitsy zany eo miaraka amin'olo eo sotr'izany miaraka amin'ny ankizy sotr'izany. Fa amin'izao fotoana zao kosa dia tsy akasitrahany tompo intsony izany. Ry havana, fitafiana masina ary tsy mila zany hoe maillot de bain zany intsony fa zipo lava na akanjo lava manome voninahitra ny tompo, tsy hoe kory hoe miaraka amin'ny tompo ianao na hoe miaraka amin'ny fianakavianao ianao de tsy manaja intsony an Jesosy, hoe tsy manaja intsony an Jesosy, hoe tsy ajana intsony Jesosy, tsia. Izay le hoe raha miaraka amin'ny tompo isika manaraka an Jesosy isika dia mila manaja azy, mila mankatoa azy, mila tsy miova fa mijoro. Ry havana, efa lasa zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo, hafa ny fiainanao rehefa amin'ny tompo ianao. Ny baiboly no anatin'ny poketranao na anaty sakosi kely izay entinao, ary ny kahie izay indikanao ny tenin'Andriamanitra na ny fotoana amin'ny paozy izay hoe hipetrahanao dia andininao tenin'Andriamanitra, tokana kokoanao amin'ny tompo fa tsy tahaka ny teo aloha intsony. Tsy tahaka ny teo aloha intsony. Ry havana, izay le hoe manaraka an Jesosy, raha mbola miaino ny ankonako ahako, raha mbola miaino ny vadiko ahako, de tsoroko aminao fa ny anazy ny tiany de zako amin'ny fitafiana tsy mihaja, zany hoe tsy mihaja ho an'ny tompo fa mihaja ho azo tontolo izao, satria sorta fohy kely ary fitafiana mitanjatanjaka tsisy mamenatra izany, zany no tiany vadiko. Nefa noho ny avy amin'ny fanajako an Jesosy manaja ny tompo aho, satria mpanompony ahako ary nofidiny dia tsy nanaiky izany intsony ahako anaraka ny izay tiany vadiko, fa ny tiany tompo no narako ary arako mandrak'izay satria efa niona tamin'ny tompo ahako. Zay le hoe tsy maintsika miala izany amin'ny fombafomba rehetrarehetra zay fiainantsika teo aloha, miala tsy manaraka ny fanao zao tontolo izao intsony, tsy manaraka ny fanao zao tontolo izao intsony, fa miova anatin'ny fahamasinana sy fahamarinana. Zay rehefa ao amin'ny tompo, tsy mitanjatanjaka intsony eny amoron-dranomasina, fa mitandrina ny fahamotinanao, mitandrina ny fahamasinanao. Aza mieritreritra mihitsy ianao hoe raha ohatra mpanompon'Andriamanitra ianao, tena hoe tenanao hoe zanak'Andriamanitra ato, kanefa ny ianao mandeha ny amoron-dranomasina miaraka amin'ny vadinao na ny fianakavianao dia mitanjatanjaka ianao. Tsy eo ny tompo amin'izany. Tsy hoe kory hoe rehefa hanao vakansa na mitoeran-kafa dia hoe tsy any Jesosy, mitandrema isika tompoko, mitandrema. Ny tompo dia eo foana izy rehefa ao amin'ny tompo isika. Ary mila manaja azy isika, mila mankatoa azy isika, mila manome voninahitra azy isika. Zay le hoe mandany tenantsika isika, mandany tiany olona isika, fa tiany tompo no ataontsika. Ry havana, zay le miaraka amin'ny Jesosy. Ny anahy tato tamin'ny zako nakany Madagasikara tamin'ny taona lasa dia fantako tsara fa noho nandehako malahelo ny ankohonako za andeha, fa faly koa izy ireo satria libra kely, satria lasa tsy ny mama, lasy mama dia libra kely, tena zay mihitsy. Zay le hoe rehefa ao amin'ny tompo ianao de mila ianao manaja ny amin'ny ianao amin'ny tompo. Tsy hoe kory hoe efa sain'ny tompo hoe tsy mijery télé ianao fa tsy mety amin'ny ara-panao fa andana mamaky baiboly de vadinao ny teny hoe avia ty de eo mbola makeo ihany. Ry havana, ho very ny fanahinao satria ny tompo manambara marina eto
fa raha manaraka isika any Jesosy dia mila zany isika tsy manaraka ny fanaon'ireo avantsika intsony. Mila mijoro isika, mila mijoro na firy-taona zanakanao, na firy-taona ny vadinao, na firy-taona nanambadianao ny vadinao, dia mila anao mijoro. Ny ahy efa ho 30 taona zao ny nanambadiako ny vadiko. Taona maro ny fiainanay dia fiaina zao tontolo izao. Fa no niovako dia tsy azo ny ovaina intsony. Fa na ny tompo no arahiko. Na tiany na tsy tiany vadiko izany. Dia ny tompo no alohan'ny zavatra rehetra. Izy no alohan'ny zavatra rehetra. Zay rehefa ao amin'i Jesosy. Zay no mahatonga ten'Andriamanitra tonga amintsika eto anio, saotra fanahy masina. Ahoana ny amin'ny fiainanao? Ahoana ny amin'ny fiainanao? Tena alohany amin'ny zavatra rehetra marina ve Jesosy amin'ny fiainanao? Sao dia mbola ny vadinao, na ny reninao, na ny rainao, na ny rahavavinao, na ny anadahinao, na ny rahalahinao, na ny anabavinao, na ireo zanakanao, na ny tenanao no aloha any Jesosy. Ry havana, tsy eken'ny tompo izany. Mila isika mankatoa an Jesosy. Mila isika mahaiza manda raha te hiditra ny lanitra. Mahaiza manda raha te hiditra ny lanitra. Rehefa tsy mety amin'ny tompo zavatra amin'izay dia mandava ianao. Fa ny tompo hiaro anao ary ampiova ny olona eo anatrehanao. Na tsy hanaraka ny tompo ara ilay olona eo anatrehanao dia ho fantany fa any tompo ianao ka tsy azony atao ny mikasika ny amin'ny ara-panahinao. Zay ny ilay izy. Amen. Manaova amen. N'aiza misy anao. Ny olona tsy asa hikasika anao raha fantany fa Jesosy ny ao aminao dia avelany ianao amin'ny lalanao ao amin'i Jesosy satria ny tompo no hiaro anao hiditra an-tsehatra rehefa mijoro ianao. Fa mila antsika isam-batan'olona mijoro aloha. Mila antsika mijoro. Aza mieritreritra hoe tsy resiko mihitsy fa eo dia mbo miaraka eo foana. Ianao zany no tsy te hijoro ho an'i Jesosy. Ry havana, ireo mpanompon'ny tompo rehetra teo aloha dia nahajoro avokoa izay tafiditra any an-danitra. Dia isika ve dia eritreritra hoe ay tsy resiko mihitsy ilay fakapanahy. Ianao zany no tsy mety aharesy ilay fakapanahy ary tsy mety hiady amin'ny fakapanahy. Ary koa ny fizahan-toetra ataon'Andriamanitra anao tokony ho zakanao, tokony zakantsika io. Satria tsy maintsika zahany tompo-toetra. Tsy azontsika mora foana akory ny lanitra. Ka mila isika tena mifoha. Izay no mahatonga ny tompo miteny amintsika eto hoe 9:20 hoe na azovy no tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka ahy dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Amen. Amen. Ry havana, misy azo fijaliana hoentina ao. Tsy hoe kory Jesosy mitondra ny azo fijaliana dia izy no mbola teny ambony azo fijaliana dia milamina be tsika tonga dia tafiditra lanitra. Ry havana, ny rany Jesosy dia raha sarobidy. Ary ny rany dia raha masina ary tokana ahafahantsika miditra ny lanitra. Ary izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo. Tsy ahitany tompo. Aza mieritreritra tafiditra ny lanitra ohatra hoe tsy manam-pahamasinana. Tsy maintsika manaja an Jesosy, manaja ny ray, ary koa ny fanahy masina. Zay isika vao ho tafiditra ny lanitra. Araka teneniko teo hoe za tany vakansa dia tena hoe manaja ny tompo, mitoetra amin'ny fitafiana masina, tsy mitanjatanjaka tahaka ny teo aloha intsony. Satria nanalabaraka ny tompo aho teo aloha. Neniko ary izay vitako, neniko tanteraka izay vitako. Tena namenatra izany. Satria raha nahita ny olona tany amoron-dranomasina, mahita ny olona mandalo eo amin'ilay lavarangana nisy ny apartemon izay vantananay, dia mahita ny fitafian'ny olona dia malahelo aho satria tena mitanjatanjaka ny maro. Ohatr'ireny teo aloha tsy mitsara n'izy ireny satria ohatr'ireny teo aloha.
fa malahelo satria maro be ny olona jamba tsy mahita ny lalakombany fa jamba ho any amin'ny afo be. Ry havana zay tsy manam-pahamasina dia tsy ahitany tompo. Tsy maintsy isika mankatoa an' Jesosy, tsy maintsy isika mankatoa an' Jesosy, izy no voalohany amin'ny fiainantsika. Zay no mahatonga ten'Andriamanitra vakintsika teo, satria ny tompo mihitsy no miteny tsy azo ekena ho mpianatra ny raha ohatra isika mametraka ny olona rehetra eo alohan'ny tompo, eo alohantsika alohan'ny tompo izany. Zany hoe zay vao ny tompo zany. Tsy azo eken'ny tompo izany ary tokony tsy ekentsika ihany koa izany. Tokony hijoro isika. Tokony hijoro isika. 2:20. Fa iza moa aminareo raha ta anangana tilikambo no tsy mipetraka aloha mihevitra izay ho lany anaovany izany, na misy ahavitany azy na tsia. Fa andao rehefa mametraka ny fanorenana izy ka tsy mahavita, averiko ndray mandeha 2:20. Fa andao rehefa mametraka ny fanorenana izy ka tsy mahavita, dia andatsa azy zay rehetra mahita hatreo aloha. Ry havana, fanoharana nataon'ny tompo eto. Raha ohatra tena araka an' Jesosy ianao, dia mila ianao miorina tsara, satria manjary olatsain'ny olona ianao avy eo. Ireo olona izay arahinao ihany amin'ny fomba azo tontolo izao ihany no andatsanao hoe iny ve mba ho kristianina, iny ve mba mpanompon'Andriamanitra, iny ve mba hoe manaraka an' Jesosy. Olatsain'ny olona ianao, ho afa-barakany eny tenanao ary ho very any amin'ny elo ianao. Ajao ny fahamasinanao fa iomezan'ny Satana ianao hoe raha ohatra ianao ka manaraka fatinao ny olona ihany nefa ny ianao teny hoe zanak'Andriamanitra, hoe mandeha mivavaka manompo an'Andriamanitra. Ry havana, mila mitandrina isika fa Andriamanitra tsy azontsika vazivaziana, fa izay manivaniva azy, izay manivaiva an'Andriamanitra dia ho afa-baraka, ho afa-baraka, alainy devoly baraka, ho alay baraka ianao. Zay ny fahavalo zay. Atao zay afa-barakanao, satria ny tompo tsy na miala ny tompo. Tsisy fiarovan'ny tompo amin'ny olona anankiray zay tsy manaja anazy. Fa ny tan'Andriamanitra no hianjera amin'ny olona zay tsy manaja an'Andriamanitra. Fa ny devoly anala baraka an'ilay olona, ataon'izay amenatra ny olona. Ry havana, jereva nge ny olona ny amin'ny fisotro totoka, ny olona misotro toaka. Rehefa mamo dia afa-baraka. Zay le hoe manala baraka. Satria any Satana ny toaka dia alainy devoly baraka ny olona izay misotro toaka rehefa mamo. Eo ny mitanjaka, eo ny mianjera, eo ny miteny ratsy, eo ny miady. Mila mitandrina isika tompoko. Raha tena ny tompo tsika, mila tsika mijoro. Asehoany mahazanak'Andriamanitra anao raha tena ao amin'ny tompo marina ianao. Mila mijoro isika tahaka ny tompo nijoro, tahaka reo zanany rehetra efa lasa any an-danitra nijoro. Trizantsika ny ten'Andriamanitra. 2:30. Ka ilaza hoe, averiko 2:20. Fa andao rehefa mametraka ny fanorenana izy ka tsy mahavita, dia andatsa azy zay rehetra mahita. Ka ilaza hoe io olona io dia nanomboka nanorina trano fa tsy nahavita. Trizantsika ihany. Ary iza moa no mpanjaka raha andeha hiady amin'ny mpanjaka hafa no tsy mipetraka aloha mba haka hevitra tsara na ho vitany na tsia, miaraka amin'ny olona ray alina, ny ifanandrina amin'ny iray, ny ifanandrina amin'ilay mitondra roa alina hatreo aloha. Eto zany dia tantaroatra ny anakoa zany nambaran'ny tompo eto. Ny anankiray amin'ilay olona izay hoe anangana tilikambo. Raha ohatra ka tsy mandinika zany isika ny amin'ny ara-panahintsika, dia araka ny teneniko teo hoe ho afa-baraka isika satria ho latsain'ny olona. Raha ohatra tsy mahatody ny lalina makany an-danitra. Ohatra hoe olona anankiray ohatra hoe mifoka sigara teo aloha, dia hoe lasa kristianina, dia hoe
hiala zany amin'ny sigara de miaraka eo amin'ny namana eo na amin'ny havana eo de latsaka ainy amin'ny sigara avy eo latsain'ny olona toy izany eo koa n'olona mijangajanga ohatra tsy afaka am'le fijangajangana de ho latsain'ny olona ry havana mila mijoro isika rehefa ao am' Jesosy mila mijoro tsara tsika rehefa amin'ny tompo eto koa ny olona izay ambarana eto hoe ohatrana mpanjaka zany andeha hiady amin'ny mpanjaka hafa zany dia nefa zany ny miaramila entina zany ny olona entiny dia olona iray alina zany ifanandrina amin'ny olona mitondra roa alina zany hoe be deaibe zany anankiray ny amin'ny côté an'le mpanjaka anankiray hafa zany tsy maintsy mandinika aloha le anankiray miaraka amin'le ray alina hoe aresy ve andreo aresy ve an'lay anankiray mitondra roa alina izany satria ho afa baraka ihany koa raha ohatra karesy ry havana ten'Andriamanitra andiny fahatelo amby roapolo de manambara hoe andiny faharoa amby telopolo de manambara hoe azafady fa raha tsy izany raha mbola lavitra ny mpanjaka iray dia ampitondra teny izy ka angataka fihavanana amen hitanareo zany mila zany mandinika isika oka isika ho matotra amin'ny ara-panahy oka isika hifoha raha ao amin'ny tompo ianao aza tao vazivazy ny ara-panahinao aza tao vazivazy ny ekarana any an-danitra ry havana ho avy eny ny fotoana ho avy ny fotoana hialantsika ety tena misy ny mandrakizay fa tsy sangisangy izany ety tsika no miomana isika ety ambonin'ny tany andiny fahatelo amby telopolo farany ovakiko toy izany koa ianareo rehetra izay tsy mahafoy izay rehetra nananareo dia tsy azo ekena ho mpianatro amen hitanareo zany ny tompo no ny teny eto raha tsy mahafoy isika izay rehetra nanantsika dia tsy azo ekena ho mpianatry ny tompo amen tsy azo ekena ho mpianatry ny tompo hoy Jesosy eto raha ohatra isika ka tsy mahafoy izay rehetra nanantsika inona no anananao ny momba antsika manontolo mety tenao tsy manana ininona ako manana ianao na ny tenanao ara satria ny tompo de ny teny ny tompo eto hoe amin'ny andininy eo amin'ny andiny faina amby roapolo hoe avetsika vakina kely andiny faina amby roapolo hoe raha misy manaraka ahy ka tsy mankala ny rainy sy ny reniny ny vadiny sy ny zanany ny rahalainy sy ny anabaviny eny ny ainy koa aza amen hitanareo zany ny aintsika koa mila tsika mahafoy ny aintsika mahafoy ny momba antsika tahaka nambarako teo afa ny teo aloha efa nanao video ako teto momba ny amin'ny fomba fiainako teo aloha nisy fotoana tany amin'ny sud de la France zay nanao vacance any am'le toerana malaza be any am'le hoe Cannes sur Mer zany dia misy koa le toerana zany hoe Cannes io toerana io dia ilay fandehanan'olona le vedety araka antenentsika re le olona mpanao film mpanao cinéma re zany no mpandeha amin'ny toerana io de misy le totohatra zany le hoe tapis rouge fa nataoko video teto zay tam'izany fotoana zany nandeha nakany zay efa mianaka moa zany mbola kelikely nekizy tam'izany fotoana zany dia mba niakatra koa ako tam'ilay tohatra zany lay ancien zareo amin'ny télé reny le fanaovan'olona film reny le am'le hoe tapis rouge fitafiana am'izany fitafiana amin'ny tanjatanjaka sorta fohy kely amboniny kely fotsiny nanaovako de kapakapa tam'izay tadidiko mihitsy ry havana de nakasary tery ambony be tery manala baraka an' Jesosy nanala baraka an' Jesosy tam'izany nanala baraka ny tompo efa maro ny sary efa nrovitiko nariko avokoa maro de maro ny sary efa nrovitiko nariko avokoa satria nanala baraka ny tompo aho ary efa nibebako avokoa izany tena hoe fiaina zao tontolo zao ry havana zava-doza miandretsika raha tsy mibebaka isika satria efa nampafantaro ny tompo ahy zava-doza misy ny elo raha mbola ao anatin'izany ianao tahaka fataoko teo aloha de miova aingana tompoko miova aingana fa misy ny elo aza mifikitra amin'ity tany ity fa tiantsika ne Jesosy
miantso antsika ny tompo anantonantsika azy mba ho voavonjy isika mibeba oka tsika ho masina oka tsika ho mendrika natrehan' jesosy ry havana tiantsika jesosy ary oka tsika tena hoe anompo azy anaraka azy amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana satria mandalo ihany isika ety mandalo ihany isika ety ka tokony hitandrina mafy de mafy isika tanareo amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokyny Marka toko 7 io raisintsika kely koa io Marka toko 7 satria ny tompo zany no modelitsika jesosy no modelitsika matoa izy miteny an'izay dia izy no modelitsika Marka toko 7 andifa 1:30 ka hatramin'ny fa 5:30 raisintsika vakintsika io amin'ny anaran'i Jesosy tompo ny titre dia hoe atao baiboly dia hoe ny tena avan'i Jesosy ary tonga ny reniny mba amin'ny ireo rahalainy ka nijanona teo alatrano dia naniraka olona ankao aminy hiantso azy ary nipetraka manodidina azy ny vahoaka ka nilaza taminy hoe indreo ao alatrano ny reninao sy ireo rahalainao ary ireo anabavinao mitady anao ary izy namaly azy ireo hoe iza no reniko sy rahalaiko ary nijery izay nipetraka manodidina azy izy ka niteny hoe ireto ny reniko sy ny rahalaiko fa na iza no manao ny sitrapon'Andriamanitra dia izy no rahalaiko sy anabaviko ary reniko amen tanareo zany ry havana Jesosy izy mihitsy no niteny izy no niteny nanotany hoe iza no reniko sy rahalaiko satria izy ireo zany niteny tamin'ny tompo hoe niteny tamin'ny tompo zareo hoe ao alatrano ny reninao sy ireo rahalainao ary ireo anabavinao mitady anao zany mitady ny tompo zany izy ireo de ny tompo niteny hoe iza no reniko sy rahalaiko jerevy niteny hoe iza moa zany ny reniny sy ny rahalainy nambarany tompo jerevy tsara andifa 7:30 hoe ary nijery izay nipetraka manodidina azy izy hatreo aloha ary nijery izay nipetraka manodidina azy izy ny tompo zany dia nijery ireo mpianatrany zany hoe tsy nijery ny reniny sy ny rahalainy sy ireo anabaviny nofo izy zany fa nijery ireo izay nipetraka manodidina azy zany hoe ireo izay ampianariny ireo izay miainy teniny ireo no jereny Jesosy dia jerevy ny teniny hoe de ozy izy ny tompo hoe ireto ny reniko sy ny rahalaiko tanareo zany amen izay mankatoa ny tompo izay miaraka aminy ihany no reniny sy rahalainy ary anabaviny tompo va ianao rahalahiny tompo va ianao ry havana ny tompo miantso antsika an'io fahasambaram-be izany fahasambaram-be izany raha mahatsapy ianao an'io fa anabavin' Jesosy raha vehivavy ianao ato raha mahatsapy ianao ny faralahan' Jesosy raha lehilahy ianao ato ny tompo manambara hoe ireto ny reniko sy ny rahalaiko fa na iza toizako ny toy ny tenin'Andriamanitra eto hoe fa na iza no manao ny sitrapon'Andriamanitra dia izy no rahalaiko sy anabaviko ary reniko amen hitanareo zany na iza Jesosy fa na iza no manao ny sitrapon'Andriamanitra dia izy no rahalaiko sy anabaviko ary reniko amen tena manao sitrapon'Andriamanitra marina ve ianao raha tena manao sitrapon'Andriamanitra marina ianao ka mandeha amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana ho iaho fa tsy hoe koa tonga ny sabata de mivavaka de nefa ny mbola hoe fiainana maloto eny ny ataonao tsy izy izany mila fahamasinana Jesosy raisy ny tenin'Andriamanitra
raisy ny ten'andriamanitra. Ka raha ohatra vavaka koa na ohatra ny alahady ohatra ny andro vavahanao na zoma zay andro vavahanao, dia avy eo nao mbola averina ihany ny fiainanao teo aloha, zany hoe mitovy azy zany ny mivavaka sy ny tsy mivavaka. Ry havana, tsy ho tafiditra lanitra ary tsy ao anatin'ny anabavon'ny tompo na ny rahalahin'ny tompo na koa reniny tompo. Mila mitandrina isika, mila mitandrina isika. Jerevy ny tenin' Jesosy ao amin'ny Jaona ity no mety tompo anaty teny ity tamin'izaho tany amin'ny fanaovana vakansa, le naika entiko teto zany tsy raisiko manontolo le izy fa io zany naika hoentiko an'io dia le novain'ny fanahy masina an'le netiko zao io zany ao amin'ny Jaona toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo, tsy vakiko manontolo fa eo amin'le fampakaram-bady tao akana zany io tantara io. Dia eo amin'ny tompo ilay niteny zany niteny tamin'ny reniny, niteny tamin'ny Maria. Eo zany no tiako ambara kely eo. Vakintsika ny andininy fahatelo. Diny fahatelo sy fahaefatra io no vakintsika zany. Vakiko teny Jesosy tompo Jaona toko faharoa andininy fahatelo sy fahaefatra. Ary rehefa lany ny divay dia hoy ny renin'i Jesosy taminy, tsy manana divay izy. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy moa mifaninona akory izaho sy anao, tsy mbola tonga ny fotoan'androko. Amen natreo. Tanareo zany. Mafy be le teny raha amintsika nofo no miteny izany. Mafy be le teny. Nefa ny amin'ny tompo dia izay tokoa. Rehefa ao amin'ny tompo isika dia izay mihaino ny tenin'ny tompo no an Jesosy. Ety Maria renin'i Jesosy dia toy ny mpianatry ny tompo ihany, satria ny fanahy masina no toetra anatin'ny kibon'i Maria. Renin'ny tompo izy nametrahan'Andriamanitra ny fanahy masina tao anaty kibon'i Maria, fa eto ny tompo nandray ny plasy ny amatompo azy. Jerevy ny teniny meteza amin'ny plasin'i Maria isika, hoe ahoana no fahenony an'ny tompo ny teny izany. Fantany fa tompo Andriamanitra ny teo alohany, dia jerevy ny teny Maria ny avy eo, aoka vakinao ny tantara. Teny Maria ny avy eo vakiko kely ny toan'io satria mety misy angambany tsy mandray ten'Andriamanitra. Jerevy ndiny fadimy afaka amin'ny Jesosy tompo hoe, fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompo, ataovy izay asainy ataonareo. Amen. Hitanareo zany. Tsy nanaitra azy zany tenin'i Jesosy, fa ny teny hoe ataovy izay, fa hoy zany izy hoe ataovy izay asainy ataonareo. Satria fantany tsara fa Jesosy dia tompo ary mpamonjy. Fa tsy miteny Maria fa ahoana ianao no miteny anazy zany, efa anao zanako. Raha ohatra angamba isika reny, raha reny ianao ato ka miteny toy izany zanakanao hoe ara-vehivavy, iny ty teninao amiko ity, dia zao fa ina koa mahazo anao anaka. Eto Jesosy tompo no miteny amin'ny Maria. Fantatry Maria tsara fa Jesosy ilay mpamonjy no tao anaty kibony, ary izy ilay fahagagana, izy ilay Andriamanitra lehibe indrindra. Rehefa ao amin'ny tompo isika dia Jesosy no tafintsika, zay hoe tafidy Jesosy Kristy. Mitafy ny tompo isika dia miova koa isika, fa tsy mbola manaraka fanaozo tontolo izao. Ry havana, sao dia mbola manaraka fanaozo tontolo izao ianao, ka hitanao ny fianakavinao na ny ankonanao tsy manaraka an Jesosy dia mbola manaraka fanaony ianao. Tsy ao amin'ny tompo ianao zany, mbola tsy ao amin'ny tompo ianao zany. Miverena aingana, miverena aingana, mbola misy ny fotoana. Ry havana, hivavaka isika, hivavaka ho anao ahako, okakoa anao hivavaka koa ianao mba ampahery anao. Ambarana antsika zao fotoana zao dia hivavaka isika, angataka amin'ny tompo isika, hikasiany tompo anao, anovany anao. Raha vonona ianao tena hiova, tsy toky amin'ny olombelona, ary hiala amin'ny fatopatotra rehetra, amin'ny piraita-po, amin'ny ray aman-dreny, amin'ny havana, amin'ny zaniza na ny ankonanao raha io na vady aman-janako io ka raha tsy manaraka ny tompo izy ireo dia mivavaka aon'izy ireo ianao. Aza mieritritra hoe mama Felicia Ampaminany tarika anay hoe hiala amin'ny fianakavinay, hoe ampiady, sanatria ten'Andriamanitra ndraisiko eto, ten'Andriamanitra ndraisiko eto
mba hifoazantsika hanompontsika ny Jesosy, anaovantsika ny sitrapony tompo. Zay no tiany tompo amintsika tsiraray avy, dia ny anatonantsika azy, anajantsika azy ary anaovantsika ny asany. Zay ny tiany tompo amintsika, ka tokony fo isika, tokony ankatoa azy isika. Tiantsika Jesosy, tianao ny tompo tia i Jesosy, tiany isika ametraka azy eo alohany zavatra rehetrarehetra, araka ny teny teo, araka ny teny zay vakitsika teo. Zavatra nanantsika rehetra dia tokony any ariana izany, fa Jesosy ny eo aloha. Ovay ny famindranao manomboka ny ovay, dia ny tompo anamboatra anao tsikelikely. Ataovy vavakanao mangatà amin'ny Jesosy ikasiny anao. Raha mbola tsy handray ny tompo anao, tompo sy mpamonjy fiainanao, dia fotoana izao aza mangatakandro. Raiso Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Raiso izy fa ho avy any ny tompo, tsy dia tsy tafiditra ny lanitra anao. Tianao Jesosy, maneke hiala amin'ny ratsy rehetra, fa misy ny afo be tompo, misy ny afo be. Ary ny tompo tsy nanao izany ho antsika, tsy nataon'Andriamanitra ho antsika ny afo be, fa raha kosa nefa nisika tsy manaiky fa mbola manao ny fanazotono zao ihany, dia tsy maintsy hiverana ny afo be ihany isika. Ka dia mbola misy ny fotoanandro afahantsika mibebaka, dia mibebaka, mibebaka. Hivavaka isika tompo, vavaka isika. Jesosy tompo, misaotranao zay Jesosy malala, ny amin'ny teninao tompo, satria nananatranay ianao fanahy masina, nanarinao izay fanahy masina, ny amin'ny fitazomanay, ny ankonanay, ary koa ny fianakavinay, ataonay alohanao izy re Jesosy indraindray. Ka mifona Jesosy, mangataka ny famindram-ponao, misaotra fanahy masina ny amin'ny fananaranao anay, misaotra ny amin'ny fampafantaranao anay anio, fa mila izahay mametraka anao eo alohanay Jesosy. Ianao ilay tompo lehibe indrindra, masina indrindra, satria ianao no mendrika omem-boninahitra, satria ny tenenao anio Jesosy fa tsy mpianatrao izahay raha ohatra mbola mametraka ny olona eo alohanay, alohanao izany. Ka mifona Jesosy, mifona aminao izay, mangataka ny famindram-ponao. Jesosy tompo, mamelanay tsiraray avy ianao, amboary ny famindranay Jesosy, ampenaro zay fanahy masina, oka ianao hiditra an-tsehatra amin'ny tsiraray avy izay tsy manan-kery anohitra ny hafa. Mangatà amin'ny tompo ianao raha tsy hainao manohitra ny hafa. Aleo izy niditra an-tsehatra, dia izy no anafaka anao raha tsy hainao izany. Jesosy tompo, oka ianao hiditra an-tsehatra Jesosy, ampahery Jesosy zanakao tsiraray avy zay tsy manan-kery tompo, anohitra Jesosy ny olona izay mitarika an'izy ireo amin'ny ratsy. Jesosy, oka ianao hiditra an-tsehatra Jesosy, oka ny fanahy masinao no hiasa amin'ny tsiraray avy zanakao eran-tany. Mba hatahotra anao zay Jesosy malala, ka hitondra ny azo fijalianay izay tsiraray avy, satria anao nitondra Jesosy ny azo fijalianao. Tompo, azo fijaliana izay nijalianao Jesosy noho ny fahotanay, ka tsy maintsy mizaka koa izay Jesosy mba ho tafiditra ny lanitra. Tompo malala, amboary izay, ameo hery ny tsy mahay miteny hoe tsy anao izao intsony aho nanao an'izao. Tompo, oka ianao tompo anome hery ny tsiraray avy zay tsy mahay mandany ratsy, ka maniry tompo andany ratsy. Oka ianao tompo hiditra an-tsehatra Jesosy, ampahery zanakao tsiraray avy. Jesosy, tsy moramora ny makany an-danitra tompo, fa ianao no mitarika anay, ianao no lalana sy famahinana ary fiainana. Ka tano zay Jesosy, amboatra Jesosy mba ho tafiditra ny lanitra, mba ho tafiditra any aminao. Tompo, oka ianao anitsakitsana zay tsy hainao aminay tsiraray avy. Amboatra Jesosy malala, mamela anay, mamindra fo aminay. Tompo malala, ianao nefa naharesy Jesosy, ary ianao koa ny teny fa ianao Jesosy no fahazavazao tontolo izao, ary izay koa tompo
no jiro ety ambony tany Jesosy. Ka toko zay tompo ijoro amin'ny mahajiro anay Jesosy fa tsy anatin'ny aizina tompo tahaka azao tontolo izao. Fa mba ho eny ambony tendrombohitra tompo ho hita ny maso rehetra tompo dia ny fahazavanao izany. Fahazavanao zany Jesosy malafa hoe anao izay Jesosy. Tompo mamindrafo aminay, mamelany elokay Jesosy. Oka tompo tena ho siry izay fa nasy ny tany araka ny teninao. Satria tompo raha tonga mahatsatso izay tompo dia inona tsony no ahasira hoy ny teninao. Tompo, oka tompo tena ho sira tokoa izay eo anatrehan'ny olona Jesosy. Fa tsy mahatsatso Jesosy. Tompo malala ho. Oka koa izay tompo malala mba tsy ho alohan'ny vavanao Jesosy tahaka ny loha. Tompo malala ho. Oka izay tompo mba tsy ho alohan'ny vavanao Jesosy tahaka ny loha Jesosy. Mamindrafo aminay Jesosy satria tompo araka ny teninao raha tsy mangatsika na tsy mafana Jesosy fa matimaty Jesosy dia alohan'ny vavanao. Mamindrafo Jesosy aminay tsiraray avy, mamelany elokay avao zay amboatra Jesosy mba tena ho zanakao mendrika anao tokoa Jesosy, mba hijoro ho masina anatrehanao. Tompo malala ho. Kakonao tompo hiaino zanakao tsiraray avy zay vonina andray anao am'izao ora sy fotoana izao. Oka anao andray ny tompo ho mpamonjy ny tenanao, ny fanahinao raha vonina ianao. Raiso izy dia mbola misy ny fotoana. Sokafo fonao tena mitompo ianao. Raiso izy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Miteneny ianao amin'ny Jesosy. Raiso izy ho mpanjaka anao. Tompo malala okanao hiaino vavaka ny olona tsiraray avy tompo zay mandray anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainana. Jesosy malala ho. Zay kosa tompo dia navao tompo faloran-tenanay Jesosy. Ity aho Jesosy anompo anao hatramin'ny farany. Hijoro Jesosy ianao tompo no lohany amin'ny fiainako. Ianao no lohany Jesosy amin'ny zavatra rehetra. Zay rehetra nanako Jesosy dia aoriana avokoa izany, ao ariana avokoa izany Jesosy fa ianao tompony ao alohako. Ianao lohany Jesosy amin'ny fiainako. Ianao no mitana ny fofonaiko. Ianao no tompony tenako tompo. Anao ao Jesosy. Anao ao Jesosy. Ity aho Jesosy anompo anao hatramin'ny farany. Antsaniko Jesosy ny tanako havanana. Avaoziko Jesosy ho faloran-tenako ho anao. Ity aho Jesosy anompo anao, anaja anao, anao zay tianao, anao zay sitraka Jesosy. Satria anao no Andriamanitra. Anambaranao a Jesosy, anambara ny fahatsaranao Jesosy. Hijoro aho tompo mba ho tafiditra any an-danitra. Oka ianao tompo ampitafy hery ahy, mangata amin'ny tompo ianao. Oka ianao tompo ampitafy hery ahy Jesosy mba hatodiko Jesosy ny lalana makany aminao Jesosy. Misaotra anao Jesosy. Tompo malala ho. Fenoy ny fanahy masinao zay tsiraray avy. Oka ianao ameny ny fanahy masinao anay ray malala ho. Ampidino aminay ny fanahinao ray malala ho. Ho anay zanakao tsiraray avy eran-tany. Fenoy anao zay fanahy masinao. Oka ianao ameno anay. Oka ianao ameno anay. Anamboatra anay, ampianatra anay, anavao anay, hikarakara anay. Misaotra anao fanahy masina, ny amin'ny fampianaranao teto, ny amin'ny fananaranao teto, ny amin'ny fanavaozanao anay indray. Misaotra fanahy masina, midera mankalaza anao. Midera mankalaza anao. Ianao le fanahy fiton'Andriamanitra. Ianao le alohan'ny ray, eo aloha sisa fiandrianana. Fenoy anao zay fanahy masina. Fenoy anao zay fanahy masina. Mba ho feno mitafitafy. Misaotra anao fanahy masina malala. Misaotra anao fanahy masina malala. Apetraka eo aminao zao andro alina izao. Eny, amin'ny toeran-kafa dia mbola vao maraina izao. Apetraka aminao izany fanahy masina. Oka anao hikarakara zanakao tsiraray avy eran-tany, ampaherin'ny tsiraray avy. Oka anao tompo no hiasa amin'ny zanakao tsiraray avy. Ianao mpamindra fo, ianao lehibe indrindra. Ampaherezy tompony tsiraray avy, tantany tsiraray avy Jesosy. Oka ny anjelinao hitombo manodidina ny tsiraray avy Jesosy ka makasitraka anao. Dera ho anao ray, aja ho anao ray, voninahitra ho anao. Misaotra tompony amin'ny fotoana teto. Misaotra Jesosy satria
mendrika hoderana ianao, mendrika kalazana anao Jesosy marary. Misaotra tompo, voninahitra ho anao ray, ianao lay masina tompo zao rehetra zao. Eniko voninahitra ny tany rehetra, mankasitraka Jesosy, mankasitraka ray malala ny amin'ny fotoanan'io. Misaotra tompo, misaotra anao Jesosy. Alleluia, alleluia. Amin'ny anaranao avy Nazareta Jesosy miovaka izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Amen. Alleluia. Ry hava malalao amin'ny tompo, zay ny fotoanantsika anio sorantsika ny tompo ny amin'ny fitombavaka izay vitantsika teo anio dia teto anio dia amin'ny alatsinainy alina zany sy ny alarobia alina ho anareo izay anaty groupe verina zany ny fitombavaka antsika zany mitohy zany satria zokerika teo zany ho tsy teo dia mitohy zany dia ny alakamisy alina zany amin'ny 10 alina tia Eropa amin'ny 12 alina Madagasikara zany ny en direct zako zany amin'io ny alakamisy alina eto zany amin'ny YouTube dia amin'ny sabata herintsika mbola miona eto ihany koa. Zay tompony fotoana antsika anio dia mahereza daholo mijoro tsara fa tiantsika ny tompo, mahereza mamaky ny tenin'Andriamanitra mba ampahery anao. Dia mametraka veloma aminareo indray zako amin'ny manaraka indray tompoko. Veloma tompoko, samita ny tompo daholo. Alleluia, amen.